Ampitomboana ao aminareo hatrany ry havako ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Vavaka isika. Misaotra anao ary izay Tompo fa tena feno haravona sy fifaliana ny fonay amin'izao volana vaovao omenao anay izao, dia ny volana May izany. Misaotra indrindra Tompo amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Arak'izany ry havana dia arabaina ianao fa nomeny Tompo volana vaovao isika dia ny volana May. Arak'izany dia lohahevitra vaovao indray no henantsika. Miasa ao amin'ino ny fanahy masina. Miasa ao amin'ino ny fanahy masina. Anio dia ny Jaona 4:12 ary no zaraina amintsika. Vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesoa. Fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay iray amin'ny anarako, izy no hampianatra anareo ny zavatra rehetra sy hampatsiaro anareo ny zavatra rehetra izay nolazaiko taminareo. Amen. Raha lazaina amin'ny fomba hafa izany tenin'i Jesoa mialoha kely ny akarany ho any an-danitra izany ry havana dia azo tinina amin'ireto anankitelo reto. Voalohany, ny fanahy masina no mpampianatra ny mpino tsirairay avy. Faharoa, izy no mitarika ny mpino mba hahalala sy hatakatra na hahazo ny fahamarinan'Andriamanitra sy ny fahamarinan'ny teniny rehefa mamaky baiboly isika, na koa mihaino toriteny sy fampianarana. Ary fahatelo, mamelona ny aim-panahy ao anatintsika ny fanahy masina. Ireo izany no asan'ny fanahy masina ao anatin'ny mino tsirairay avy ry havana, raha mety handray sy honenan'ny fanahy masina koa izy. Reto koa no azo ambara fa miasa ao amin'ny mino ny fanahy masina, miainga amin'izao andinin-tsoatra masina izao. Tsy inona akory fa feno fahamasinana ny fiainan'ny iray manontolo. Tsy mitovy fomba fanao sy fiaina amin'izao tontolo izao, satria mifady ny ratsy mandrakariva ary indrindra manao izay akasitrahan'Andriamanitra fa tsy manao izay tsy akasitrahan'Andriamanitra. Ary ny tena zava-dehibe dia mikaroka-hevitra isan'andro mba hiainany sy hivelomany, ampiariny eo amin'ny fiainany ny andiny soratra masina saintsaininy rehefa mamaky soratra masina isan'andro izy. Ireo ry havana mipirofo fa miasa ao amin'ny mino ny fanahy masina. Koa dia mahireza ianao, mahireza. Amen. Amin'izao volana May izao ry havana dia mirary ny soa sy ny tsara rehetra avy amin'i Jesoa ho anao izahay. Haringany mba ho volana tena iainanao amin'ny fahasambarana miaraka amin'ny Tompo ity volana ity. Amen. Vavaka ary sika. Dia misaotra ary Tompo ny amin'ny teninao, ampio ary izay isan'andro isan'andro mba ho voapirofo ao amin'ny fiainanay fa miasa ao amin'ny mino ny fanahy masina. Ampio izay mba ahifady ny ratsy rehetra izay tsy akasitrahanao Tompo, mba hanahanay fahamasinana tanteraka, fa izany no iainana ny amin'ity asan'ny fanahy ity. Tompo, dia mangataka aminao koa izay amin'izao volana May izao, ho an'ny tsirairay avy, manana ny faniriany sy ny fikasany tsara daholo izy ireny. Koa raha sitraka ao re dia mba valia vavaka ary tanterao amin'ny fiainan'ny tsirairay avy, indrindra izay efa nangatahany taminao hatry ny ela. Ireny sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesoa izany. Amen. Ho aminareo fiadanan'i Jesoa ry havako. Amen.